Rehefa manakaiky tahaka izao ny fety mitombo isan'ny trangana lozam-pifamoivoizana indrindra rehefa manakaiky ny fetin'ny Noely sy ny farany taona ny avy eo anivon'ny Gendarmerie-pirenena eto amin'ny faritra Analamanga dia nandray fepetra entitra manoloana izay trangana lozam-pifamoivoizana izay. Raha ny zava-nisy tamin'ny telo volana faha-efatra amin'ity taona 2024 ity, nahatratra 12 ny lozam-pifamoivoizana an-tranga teto Antananarivo, avaradrano sy Atsimondrano, raha toka 9 zany tamin'ny telo volana faha-telo ny taona 2024. Ny fandehanana mafy sy ny tsy fifatohana eo am-pamiliana no antony voalohany miteraka ny lozam-pifamoivoizana. Ny alatsinainy lasa teo ohatra dia taxi Bruce Sprinter mampitohana Antananarivo sy Mahajanga no niaran-doza. Ny varina tany anaty atsana, ny alatsinainy lasa teo tany Akazobe, vokany olona enina ny maty sy tradrano ary 10 ny naratra avokoa. Manamafy ny tokony hanamafisany rehetra ny fitandremana eny am-pamiliana rehefa katoko ny fety toy izao ny eo anivon'ny Gendarmerie-pirenena. Ny fotoana farantaona ohatran'izao dia raha ny isa-taona ny jerena dia miakatra ny na ny lozam-pifamoivoizana na ny tranga amin'ny resaka halatra ka misy tokoa raha ny atoko hoe fepetra tsy maintsy ho raisina fa atsika misoroka an'ireny lozam-pifamoivoizana izay nahafatesana olona enina zany teny amin'ny faritra Akazobe iny. Inona moa ny antony? Voalohany amin'izao fotoana farantaona zao dia mibetsaka ny fivezivizena amin'ny lalana ary eo anatin'izay fotoana izay misy ireo olona izay tsy mitandrina lasa misy misotro toaka mihitsy azy satria ao anatin'ny fety. Ary rehefa ao anatin'ny toaka moa ny olona dia lasa tsy ampy ny fitandremana fitondrana fiara dia manao mihoatra zany ny antsoina hoe excès de vitesse moa zany raha antsika mahafantatra ny azo itenenana azy. Ireny dia miteraka loza avy hatrany. Koa noho izany dia entanina ny tsirairay mampiasa ny lalana. Voalohany tsy handray alikaoly, faharoa tsy hihoatra ny amin'ny fahafahinana-pandeha izay efa voalaza ary indrindra ifampiteny ifanabe satria raha fiara ihany dia hiara-ny loza raha sanatria misy izany indrindra amin'ny resaka fitaterana iraisana zany amin'ny transport public dia tokony miara mandraindraikitra ny tsirairay. Fotoana nanarautan'ny mpanao ratsy hanaovana fanafihana ihany koa ny vanim-potoana amin'ny fety toy izao. Manamafy ny fitandronan'ny filaminana ny eo anivon'ny Gendarmerie-pirenena ary miantso ny fahamailon'ny rehetra.